amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Ho aminareo any ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Faly miarabantsika rehetra indray amin'izao alahady fahatelo ny advento izao, izay andiniantsika manokana sy iainantsika ny lohahevitra manao hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny Tompo. Ny teny fanarahana, fanaingana dia hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny Tompo. Ary amin'izany alahady fahatelo ny advento izany dia miandry isan'andro isika ny fahatongavan'ny Tompo eo amin'ny fiainantsika isan'andro ary ny fiverenany indray eny amin'irao lanitra na koa amin'ny fialantsika eto amin'ity tany ity. Miaraba manokana an'ireo izay manaraka ny fanimpom-pivavahana amin'ny alalan'ny hainao manjery dia ny tompony ombantsika mianakavy. Nandritry ny herinandro vitsivitsy izay dia mianatra hira isika ny firana ny hira 8:30 ao amin'ny FFPM, izay hira ny advento. Ny tanjon'ny fiangonantsika dia ny ahaizantsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra amin'ny feo ny efatra, ary zava-dehibe zany satria ny fiangonana na raha marina kokoa voalazan'ny Salamo 2:20 dia hoe Andriamanitra mitoby eo ambony fideran'ny fiangonana Israely tamin'ny testamenta vaovao, ary zava-dehibe zany hira izany. Fa retintsika matetika hoe ny hira dia vavaka roa eny, ary izay no anontanan'ny fiangonana ary isaorana manokana reo izay mandahatena mampianatra mianatra an'izany hira zany, satria anisan'ny tena hery lehibe anovozantsika hery avy amin'ny Tompo ny hira ary ho fankalazantsika azy indrindra. Bienvenue à toutes et à tous dans ce lieu où nous consacrons pour célébrer notre Seigneur avec le thème se réjouir dans le Seigneur. Toujours se réjouir dans le Seigneur, selon le verset écrit par l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, je le redis, dit-il, réjouissez-vous. Donc, avant de commencer ce culte, nous allons chanter le chant FFPM 448, première, deuxième et troisième strophe que nous avons répété pendant des semaines, pendant des dimanches. Donc, chantons ensemble le cantique indiqué. Yeah.
Tsika amin'ny famakina ny Isaia 20:1-4 zany ho fiderana. Miderana ny tompo miantso ny anarany, ampafantaro any amin'ny firenena ny asany, ampahatsiarivo fa efa misandratra ny anarany, mankalaza ny tompo fa asa lehibe no nataony. Aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany, miantso mafy sy mioby riponina ny jiona, fa lehibe eo afovoanao ny ray masiny Israely. Amen. Faly ao. Misaotranao tokoa zay tompo ary faly voreto an'ity toerana ity zay nomenao ankalaza sy anome voninahitra anao satria izany no namoronanao anay voaforona izay voavolavola ho fiderana anao ny fiainanay manontolo na miafina na miariary ary ninona ataonay eto amin'ity fiangonana ity dia mitondra ho amin'izany fiderananao izany irery ny tanjony. Raha manao concert izay dia ianao no asandatra, raha mitsabo ny marary izay dia ianao no membonahitra fampanasitrana, raha manome manolotra ny tenanay na manolotra ny fanananay na ny fotoananay na ny herinay izay dia ho anao Andriamanitra. Izao rehetra izao ninninona ataonay na tsy ataonay dia ianao no antony, ianao no membonahitra satria ianao no antony zao rehetra zao, ianao no neviny zao rehetra zao ary ianao no miazona azy, ianao no membonahitra hatramin'izao ka ho mandrak'izay. Misaotrany amin'izao fotoana ny advent zao zay ahafahanay mandiny tena, ahafahanay miomana ihany koa fa isan'andro ianao dia mandondona eo amin'ny varavaran'ny fiainanay.
ary afanay ko miomana fa mbola ho avy iverina ianao tahaka ny nahatongavanao tetỳa-tany ho avy iverina andray ny olonao ny fiangonanao ary tsara ny vela sy ny maty ary anome kosa ny voninahitra ho an'Andriamanitra ray hatramin'izay ka ho mandrakizao hatramin'izao ka ho mandrakizay misaotra izay satria afaka mivory eto amin'ity toerany ity indray anio ho voninahitra ny anaranao. Oui Seigneur, merci pour ce lieu de culte, merci pour ce souffle de vie que tu donnes encore. Tout cela marque que tu renouvelles chaque matin ta bienveillance envers nous. Merci aussi pour ce temps particulier de l'Avent où nous pouvons reprendre la conscience de ta venue parmi nous. Tous les jours, tu frappes à la porte de notre vie. Et tu attends que nous t'ouvrions la porte. Merci aussi pour ta présence parmi nous pendant ce temps de culte. Que tu sois honoré, Seigneur, car tu es digne, tu es le seul digne de recevoir notre adoration et nos louanges en Jésus-Christ. Amen. Peter Xicker. Hoenontsika indray ny teny izay manambara ny hevitr'Andriamanitra. Nous allons écouter quels sont les conseils de Dieu. Mifaly mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Mifaly mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaotra amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Manoloana an'izany dia andehantsika andiny tena eo anatrehan'ny tompo amin'ny fahanginana. Saotra tokony amin'izany teny izany izay mitaona anay mandrakariva hifaly ninina zavatra miseho amin'ny fiainanay, na fifaliana izany na fahoriana, satria resy lahatra izay fa ianao no mitondra izao rehetra izao sy miazo azy. Nefa tsy miafina aminao ny fiainanay, mazany izay no tanondrika rehefa sendra ady sarotra, mazany izay no misento rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra nieritreretinay no miseho amin'ny fiainana. Maro ny olana izay tsy mbola nahitanay valiny, ny fahoriana izay mianjady isan'andro isan'andro mahatonga anay
tsy amin'ny fifaliana fa amin'ny fanomezantsiny anao ary indraindray fanomezantsiny ny hafa maro ny fiahina eo amin'izao fiainana izao indraindray mety vokatry ny ady mpiainana zay me mafy hatrany indraindray vokatry ny asa mandraraha zay nandatanay taminao nao nanome an'ireny ho vanomavaka nefa reny indray no manasaraka anay nao rendray lasa maka toerana mba hatoerana ina tokoa moa ny vanomavaka tsy efa niraisinay taminao nefa reny vanomavaka reny indray aza no lasa andriamanitra lasa mba hatoerana lasa lohalarana eo amin'ny fiainanay manolonan'izany ko ny zava-miseho etsero fahorina ady arety tsy fisina fahaverezana asa olana ady korotana ady eo amin'ny-tokantrano dada sy neny zoky zandry rafozana sy mivinato fanolobodirindrina fampitoriana etsero zany ny zavatra miseho amin'ny fiainanay ataonay ahoana no hifaly mety mifaly ihany zay amin'ny concert adin'ro dia verina ndray ny olana isan'andro mety faly zay satria nahazo promotion teo amin'ny asa tonga indray ny fiainanay dia miverina eo ihany tsy hainay no mifaly tsy vita ny hery ny tenanay zany raha tsy eo ianao ary zany indrindra no hiverenanay tompo aminao mba ankalazany fety noely zay fety ny advety fety ny taona vaovao ho ataonay daholo zavatra rehetra fa ianao eo anjorom-bala matahotra zay tompo ho zany ny zavatra ataonay vidinay daholo ny zavatra rehetra azonay daholo ny mahafinaritra ny sainay fa ianao mipitrapitra eo amin'ny fiainanay tsy zany ny fanorinay tompo fa ianao manana mahazo laka ny mpanao fanorona dia mahalala izany mahazo laka eo amin'ny fiainanay fa tsy nenjorom-bala mitapify mifendrofendro amin'izao adventy zao dia tianay vaozina indray ny fiainanay ny fijerinay ny fihetsika tsy hainay nefa zany tsy vita ny hery ny tenanay zany raha tsy ianao no manampy amin'ny lalan'ny fanahinao masina. Oui, Seigneur, nous venons d'entendre ta volonté. Tu nous invites à nous réjouir, mais tu sais mieux que quiconque, nous avons tant de motifs pour baisser la tête. Nous avons tant de motifs pour gémir, tant de situations sans solution, tant de détresse sans aide immédiate, tant de souffrances sans soulagement rapide. Tout cela nous préoccupe et nous travaille. Et en plus, le monde dans lequel nous vivons aussi va mal, va très mal. Et nous sommes presque gênés par cet appel à la joie. Comment pourrions-nous nous réjouir alors que tant d'hommes, tant de femmes et d'enfants subissent les conséquences de la crise financière, crise économique, crise écologique, crise en tout genre. Et si nous pensons particulièrement à notre pays d'origine, tu vois la misère, tant d'injustice sociale, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres toujours pauvres. Seigneur, nous craignons une fête de Noël, fête de fin d'année, fête de Nouvel An qui manifeste encore davantage les pauvretés, les solitudes, le détresse et les souffrances des laissés pour compte. Aide-nous, Seigneur, à avoir honte de regarder, même dans nos familles, des gens qui vont à la poubelle pour manger alors que nous sommes vraiment
nos problèmes, c'est de quels vêtements porter aujourd'hui, quelles chaussures, quelle couleur de chaussures. Alors que tant de gens, ils en manquent, ils n'ont rien à manger. Nous craignons une fête où tout sera fêté, sauf ta venue parmi nous, alors que c'est ça l'essentiel. Et nous sommes créés pour toi. Seigneur, nous t'en prions, aide-nous à ne pas rater ce qui est essentiel, à savoir t'aimer et te servir au travers du plus petit de nos frères et sœurs. Amen. Hoan'izay nibebaka marona amin'izao malady ny advent zao dia te-hiteny amintsika indray ny tompo raisao mpitsanganana ny teny famondrapo famelan-kevitra izay tiana ataony ho an'ny zanany miobiry lanitra sy ny tany ary mifaly velomy ny oby ry tendrombohitra fa ny tompo efa nampionana ny olony sy mamindra fo aminy. Cieux, acclamez, et toi, terre, réjouis-toi. Montagne, criez de joie. Le Seigneur redonne l'espoir à son peuple. Il a pitié de ses enfants. Aminarana Andriamanitra raisana ka fanamasina manambarana ho an'izay mibebaka marina tokoa fa voavela ny elona ary voasarona ny fahotany. Midy rano tompo. Amen.
Non, mais à la timide, je me permets de vous redemander qu'on rechante encore une fois, parce que ça montre pas tellement la joie que dégage quelqu'un qui est pardonné. C'est ce qui Zambi favaltika mijery zany hoe olona voavela eko izy entre nous ça va, mais nos ennemis qui regardent qui nous disent waouh mba vetanke tsika manam-paleta be dia be. Voilà. Tena zany mihitsy miala tsy hoe tenikely fa raha misy eto tany zavatra tsoa tsy manam-paharoa dia zany hoe voavela elako zany nataon'Andriamanitra nefa zany ho atsika aza eritreretina mihitsy hoe mahazo loterie le vendredi 13 na mahazo an'izao dia zany hitondra fifaliana raha pitso hoe molany reny fa tsy misy azo olana n'izany hoe Andriamanitra andany hoe voavela lelikao dia nendray alaim-panatsika na adinitsika na tsapatsika hoe tena zany tena hoe zany hely zany hoe be ny ratsy vitanay izy amintsika eo tsy nanao ratsy kanefa zao na dia diso ary sika dia mifaly satria afaka ny heloka tena hoe ce que le monde cherche mais Dieu nous donne de manière gratuite en Jésus-Christ. Dia zay no miteraka ny zay ihany no miteraka fifaliana on attend faire des choses ataontsika za tsy miteny azy atao fa tsy mitondra zany fifaliana zany raha tsy vokatra zany famelan-keloka tamaimaim-poana ataon'ny tompo zany dia zay famelan-keloka zay nefa mitaky fifamelan-keloka dia zay ny fanaontsika rehefa tsisy fandraisana efa misy fandraisana dia ho aminareo aneny fiadanana dia mizara fiadanantsika amin'ny akavanana sy amin'ny akavitsika tsisy fety sambatra zany na mbola miady sy mifampilomolomotra madama sy ramose ao atokatranao sy sokizandry na opinga aza mieritreritra isy faly fifaliana zany ny fifaliana zany dia vokatry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra zay mipakako fifamaelan-keloka samy zanany et voilà l'image de la croix, c'est la réconciliation suite au pardon que Dieu nous donne gratuitement en Jésus-Christ, et ça s'est traduit horizontalement entre monsieur, madame à la maison, entre frères et sœurs, entre voisins et voisines, entre nous au sein du centre, au sein de l'Église. Et
la société qui a tant besoin de cette réconciliation de ce pardon. Voilà. Wamnareo fiadana tompo kisiki zara fiadana nakavisi nakavanatsiki. Pedaksika zao dia misy sekoly alahady anao ny anjana. Bonjour les enfants. Savez-vous, sommes-nous dans quelle période en ce moment dans l'année liturgique? J'entends pas. Alors qu'est-ce que l'Avent? Nous sommes dans la période de l'Avent. 4 semaines qui précèdent l'arrivée de Jésus-Christ à Noël. En vérité, chaque semaine représente une bougie. Vous voyez? On a 3 bougies allumées aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a 4 bougies. Et l'Avent invite à préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Préparez-lui le chemin. Quelqu'un crie dans le désert. Préparez la route du Seigneur. Luc chapitre 3, verset 4. Pendant l'Avent, nous célébrons celui qui est déjà venu, qui reviendra au dernier jour et qui revient tout le temps pour nous. Jésus, le Christ, notre Sauveur. Il vient pour chacun de nous aujourd'hui. Que notre cœur soit prêt à l'accueillir. Seigneur Jésus, toi qui es le vrai chemin, prépare nos cœurs à ta rencontre. L'Avent est un temps d'espérance et de joie. Jésus est l'envoyé de Dieu. Il nous apporte la bonne nouvelle. Il apporte la joie et l'espérance. Fais-moi vivre dans la joie, Seigneur. Une joie qui vient de toi. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos mains pour accueillir les autres. Prépare aussi nos cœurs et nos mains à accueillir ton Fils et à lui faire place au milieu de nous. Lui qui est vivant aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen. Merci les enfants. Zotsika dia hosoa ny famakiana ny soratra masina eroavany vavaka. Dia mila fito amin'ny fitopolo amin'ny zato andiny voalohany dia mirosoty amin'loana ireo vavaka sy mamaky teny. Prions. Seigneur Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te remercions de nous réunir dans ta maison. Merci pour le pardon et la paix que nous avons reçus. Maintenant que nous allons lire ta parole, que ton Esprit Saint ouvre les oreilles et le cœur de nos yeux et les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions entendre tes paroles, les comprendre et réaliser ta volonté. Ne nous cache pas tes instructions,
mais viens nous révéler et nous contemplerons les merveilles de ta loi. Au nom de Jésus, Amen. Nous commençons la lecture dans Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 18. Au nom de Jésus. Chante et danse, ville de Sion, poussez des cris de joie, habitants d'Israël. Oui, réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les accusations qui pesaient sur vous. Il a fait partir vos ennemis. Le Seigneur, le roi d'Israël, est au milieu de vous. Vous ne devez plus avoir peur du malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, ville de Sion, ne te décourage pas. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. C'est lui le héros qui emporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie, comme pendant les jours de fête. Le Seigneur dit, je vais écarter de toi le malheur, Jérusalem, pour que tu ne sois plus couverte de honte. We continue the reading with Philippians chapter 4, verse 4 to 7. In the name of Jesus, always be joyful in the Lord. I'll say it again, be joyful. Let everyone know how considerate you are. The Lord is near. Never worry about anything, but in every situation, let God know what you need in prayers and requests while giving thanks. Thank God's peace, which goes beyond any we can imagine, while guard your thoughts and emotions through Christ Jesus. Nous allons ensuite poursuivre dans le livre de Luc, au chapitre 3, du verset 10 au verset 18. Au nom de Jésus. La foule l'interrogeait. Que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. Le peuple était dans l'attente, et tous se demandant en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un lieu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Ataontsika eo am-pitsanganana ny 14 amin'ny fito amin'ny fitokolo amin'ny zavatra. See
misaotra nao hatrany zay tompony ahafahanay mahatsapa ny fanatrehanao ianao dia manerana izao rehetra zao ary manatrika zao fivoriana zao fa tianao zay ahatsapa izany fanatrehanao feno zany ary efa manatrika ianao tsy mahajanona eo ny ratsy ary miova ny fiainanay misy revo vaovao misy haina vaovao misy hery vaovao vokatry ny fanatrehanao feno indrindrandrindra amin'ny alalan'ny teninao zay ambaranao zay fandrovakiany ireo zanakay taminay teo ary engany etiko tsisy feo hafa ho renay na avy ao anaty zany na avy any velany afa-tsy ny feonao rery ihany ary mba ekeo tompo andraisanay zany teny zany tsy ho renay fotsiny dia ndray androany hitsaranay fa mba handray zany teny zany zay ary ankato apiatra izany eo amin'ny fiainanay satria ny fampiarana izany dia izahay ihany ene no migioka fahombiazana migioka zavatsoa mahazo fifaliana vokatra zany fienona sy fandraisana ary fankatoavana ny teninao zany dia te andre zany zay tompo satria ny teninao tokoa famelombelomana ny nofinay rehetra aina ho an'izay mahazo azy araka ny voasoratra. Oui Seigneur, nous te remercions encore une fois de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour incomparable, inségondable. Fais taire en nous, fais taire en chacun de nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, cette parole de vie, non seulement l'entendre, mais aussi à la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer de tout notre cœur, non seulement l'apprécier, l'aimer, mais surtout la mettre en pratique. Ouvre par ton esprit nos esprits, Seigneur. Amen. Petraka isika mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifaly. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dia mbola nivakina tamin'ny teny anglisiany izy teo manamafy tokoa hatramin'ny ny andohan'ny fanimpom-pivavahana dia miverimberina ny teny ary zay raha teo ny lohahevitra hoe mifaly mandrakariva. Vaky teny teo na ny Zefania, Sofonia na ny Filipiana na ny filazantsara tsy miteny mivantana an'izany fifaliana izany fa mety ho hitantsika rehefa avy eo fa misy endrika izany fifaliana izany koa ho an'ireo olona zay nandalo fanavaozana tao amin'ny tompo nanolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra. Dia rehefa mieno an'izany fifaliana izany nefa dia mieritreritresika ho an'zareo tamin'izany zany tsy ho anay intsony. Ahoana no iresahana fifaliana nefa nyresahantsika teo ny zavatra iainana mifanohitra amin'izany fahoriana rehefa tsy mianjady eo amin'ny tena manokana dia mianjady amin'ny tapaka sy namana na ny fianakaviana mijery ny zavatra miseho etsy seroa dia mangoritsina ny tena raha tsy gaina manokana ny zavatra miseho any a Syrie rehefa mba mihaino ny hainao manjery dia sarotra ihany teny an'izany hoe mifaly mety mifaly ihany suite un concert ohatra hoe nafinaritra omaly dia rehefa avy eo dia miverina indray rebelote le fiainana zay ny fiteny azy. Depuis le début de notre célébration, je dis parce que nous sommes là pour célébrer notre Seigneur. Les paroles que nous avons entendues sont en quelque sorte en complète contradiction avec la réalité que nous vivons tous les jours. Sophonie, Paul, l'apôtre, invitent leurs contemporains à crier de joie, à bondir de joie et à être toujours dans la joie. Et nous avons
peut-être la tentation de dire « Ah, c'était peut-être bien pour eux, mais pour nous, est-ce encore possible ?» Peut-on parler de joie lorsque tant de détresse, de souffrance et de deuil, de guerre en haute intensité entourent notre quotidien? Des difficultés économiques et sociales, des tensions internationales, montées de tous les extrémistes de tous bords. Alors comment concilier la joie à laquelle la Bible nous appelle et l'angoisse croissante qui envahit le monde? N'est-ce pas tout simplement de la provocation que de parler de la joie dans un tel contexte? Ahoana ny faliana nefa zany zavatra miseho eto sy eroa fahoriana raha mitodika any amin'ny firenena zay niaviantsika dia mampalahelo izy tsy nitenena zany atao ifamendrifendro fa mampalahelo, zay ny zava-miseho. On est presque gêné par cet appel à la joie. Et c'est un appel à faire comme si de rien n'était. Eritreretina ohatrany tsy misy manao trêve de Noël de fadinoiny. Et c'est un appel à faire une sorte de parenthèse. Le temps d'une fête, le temps de Noël. Zay ve ny tiany Paoly apôstôly tenenina? Mino afa tsy zay. Ny fifaliana zay lazain'ny Paoly apôstôly eto dia fifaliana hafa kely, tsy manan-tsala, tsy manam-paharoa. Ary zay ny tian'Andriamanitra iainantsika raha sanatrika mbola tsy eo zay. Raha mbola tsy eo zay tsy maninona fa araroty mihitsy mba te azo zany zay e. Tsy amelako zany e, raha tsy marina eo amin'ny fiainako. Zay le izy. Ndray andro tantara kely nisy tovolahy zay mpanakanto le mahay mampime reny. Dia izy mahay mampime be dia nanana olana ihany garainy tovolahy. Nanatona les mpitsabo saina reny izy. Un jour, j'ai lu dans un livre, le titre c'est Le secret du bonheur, qu'un jeune homme était venu voir un psy. Voici ce que le livre rapporte. Le jeune homme disait au psy, « J'ai tout ce qu'il faut dans la vie. J'ai une belle épouse, j'ai une belle voiture, j'ai le confort dans la vie, et aussi j'ai le bonheur d'avoir des enfants. Mais, monsieur le psy, je viens vers vous car malgré tout cela, malgré les richesses que j'ai en possession, je n'ai pas toujours la joie de vivre. » Vous pouvez le lire ça dans le livre « Le secret du bonheur ». Et le psy lui répond, tel jour, je ne sais pas si c'est un samedi ou c'est un vendredi magnifique, comme on dit, à telle heure, il y a one of the one show, c'est les phrases, les maïmapumerines, talfalio. Tel jour, beaucoup de mes patients, dit-il, sont satisfaits grâce à ce clown, si on peut dire ainsi. Donc je vous conseille vivement d'y aller. Danan fa betsaka tamin'ny patient ny faly, tena nahafinaritra le. Dia izy le tovolahy, le jeune homme lui répond, « Monsieur le psy, je suis désolé de vous dire. » Vous savez la suite? C'est moi. Ça les clowns io. Mahay mampifaly olona, mahay mampime amin'ny olona fa za raha tsy manana le fifaliana. J'essaie de faire rigoler les gens. Faly ery izy, miorakoraka izy. Fa so tena tsy manana an'izany fifaliana zany.
tsetsatsetsatsyatra zay adinoa ihany am'izay fa mety ohatran'izany koa tsika ndraindray mahay mampifaly olona rehefa jerena de ohatrany hoe tena sambatra zany olo zany zany vehivavy zany nefa kay ao anaty ao a misy atra tsy milamina de tsy olana raha misy an'izany eo amintsika ny tanjony ety tsy teny hoe ianona milamina ianona tsy milamina ianona misy contradiction ianona ohatra zatra logika be zany a rehefa tsy miditra ao amin'ny fiainantsika le tompony fiadanana zay ngely izy tsotra l'apôtre ne nous incite pas une joie superficielle artificielle ce n'est pas une distraction passagère c'est ça ce qu'on dit ary misy zao farafarany taona zao de efa mipetrapetraka daholo ny flyer rehetrarehetra réveillon là-bas réveillon ceci zone menu zone salle allez-y c'est bien fa raha ohatra ka kosa hoe anona anatenana azy aona fiadanana de je vous dis n'y allez pas non la joie dont l'apôtre Paul nous parle c'est la joie qui naît de l'expérience de la proximité de Dieu. Tamlady ny teny zay, tanao le teny zay fitina le teneniko foana hoe raha sendra ndray andro any miala eto amin'ity tany ity de zay no mba tiako fanteneniko an'izay io vady malalaka io zay soratany eo amin'ny fasana raha mana tsy didy akory ko le izy asa de loza fa aiza indray no ahafana amin'izany fa le teny lazainy hoe izy ny avian'izao rehetra zao izy ny miazona azy izy no antony izy ny membonahitra zay le izy de rehefa manana fifandraisana amin'io le ny aviany zavatra rehetra sy miazona azy tsisy mihetsika raha tsy izy mapetsika tsisy mitoetra raha tsy izy mampitoetra de azo antoka zany atao hoe fifaliana tsy miakina amin'ny fisehoan-javatra na mafana andro faly izy na manana satria zavatra fifaliana tsy avy ao aminy raha manatona pisinana na manatona reny développement personnel reny de hoe rentre au plus profond de toi de miditra any amin'ny lalany de respire ohatran'izao voaka avy eo de ohatran'ny soulager fa avy eo rebolote fa le fifaliana io maharitra satria tsy avy amintsika fa fifaliana omen'Andriamanitra mahay mampona atao amin'i Jesosy Kristy ary zay mahatonga ny Paoly apôstôly raha fantatritsika mantsy Paoly apôstôly manoratra eo de gaga sika fa any ampigadrana ary tsy fantany akory zay mety ho vokatry ny fitsarana mety ho faty izy fa zao tsy miakina amin'izay ny fifaliana ary za raha miteny aminareo raha mahita hoe olo afaka manome fifaliana ohatra zany nareo ohatra hoe manome afaka manome an'izany Gadel Malé na Floïs tsy haiko tsiny reny le za mba mijery indray mahafinaritra anary eny a fa tsy any no hitadiavana le fifaliana c'est un plus reny mahafinaritra reny fa i Paoly apôstôly manoratra eto dia zao gadra ary nygadra tamin'izany rehefa mba mitsangatsangantsika mandehana ny Rome zay nanana nisy taona nakany tamin'ny taona tsy tadidiko 2024 dia mahita fa tsoatran'le gadra amin'izao c'est pas comme la prison qu'on a aujourd'hui où il y a la télé où tout est livré par des drones de voaka avy any le zavatra foana saotra zany dia tonga fa tena hoe gadra ao tsy fantany akory nisy mety hafarany zany fa zao faly izy. Nous savons très bien qu'en écrivant cet épître aux chrétiens de Philippe, l'apôtre Paul était en prison. Il ne sait absolument rien en ce qui concerne son lendemain. Il ignore l'issue de son procès, il va peut-être mourir. Et pourtant, il encourage les chrétiens de Philippe à se réjouir. Non seulement à se réjouir comme les clignotants, à se réjouir toujours dans le Seigneur. Tsy falifaly fotsiny hoe mahafinaritra ohatran'izany fa ao amin'ny tompo le fanalahidiny zany mifalia mandrakariva dia raha tapahany eo le izy dia afaka miteny daholo ny olona rehetrarehetra mifalia mandrakariva fa la clé de se réjouir toujours se réjouir
dans le Seigneur. Ao zany loharano le izy. Zay fotsiny nge mampiova azy. Le hoe dans le Seigneur no mampiova azy. Fa afaka mifaly tsika, afaka jerentsika daholo ny programa rehetra. Za zao mba anisany. Inona tsy efa nataoko nitady an'izany fiadanana zany. Mbola tsy niteneniko anareo 7 taona dia efa nikirakira des millions tany Madagasikara. Tsy mbola niteny zany. Ary tsy hoe nanao pasteur hitady vola. Indray zany tsy fantatry ny olona. Fa miditra le vola fa arakaraky ny jirany ny voany. Indray koa izy araky ny fitenenany miditra makarakara dia mivoaka ny clodoka ny teny malagasy. Idio any sao dia izay indray nijanonao ay pasteur onoatra tsy izany. Ny eto dia zao hoe fifaliana ao amin'Andriamanitra ary maritra io. Dia mandeha ny fotoana fa zao io fifaliana io zany dia zao hoe Paoly apôstôly manoloana an'izany fisehoan-javatra izany dia zao resy lahatra izy hoe misy tanan'Andriamanitra mitondra ny fiainany. Ary efa nasehon'Andriamanitra nandritra ny fotoana teo amin'ny fiainany zany hoe misy nanentsika tarisy, saika maty tarisy, vaky sambo ohatr'izao fa teo foan'Andriamanitra dia mahatoky izy. Dia izay no mahatonga azy miteny amin'reto kristianina reto hoe mifalia mandrakariva. Eo le firafitra le fihezanteny de baiko. La construction grammaticale, c'est écrit en fait à l'impératif. Mifali mandrakariva. Amin'ny teny grika izy dia zay, mifali mandrakariva, c'est impératif présent, actif. Izy tsy miteny hoe aoka hifaly ao amin'ny tompo ianareo, fa baiko le izy, zavatra tsy maintsy atao, zavatra ambolena eo amin'ny fiainana, tsy zavatra tonga ho azy avy amin'Andriamanitra le izy fanomezana, fa misy andraikitra le olona koa mila volena zany, c'est à cultiver tous les jours, quelque chose qu'on doit mettre en place. Et quelque chose qu'on doit mettre en place, il faut commencer dès qu'on se réveille. Eo no sosikevitra kely zany satria hoe isika rehefa le mifo maraina iny, tsy haiko aloha fa zahako. Les premières minutes de notre journée peuvent façonner le cours de notre vie. Au moment où nous ne sommes pas encore envahis par le souci de la journée, les responsabilités qui nous attendent ou les bruits constants qu'apporte la vie, la clé, c'est de commencer la journée par une prière. Zay. Tsika manana téléphone raitra be, iPhone, ninatsy iPhone, Samsung. Les objets connectés be dia be reny dia vao mifo dia reny ny jerena voalohany. Dia reny nefa klinklinkling le nitantarako teo ry problème ry i Bayrou lasa présidence premier ministre dia ahoana zao dia miaty zany ny feno vao mangiran-tsatsy dia zay no no hamelona ny zay no mamelona ny loha sy ny fo. Dia Paoly apôstôly eto miteny mila zavatra ambolena, mila mifaly nareo, raha te mifaly nareo dia zao vao mifo ianao dia zao meresa amin'ilay Andriamanitra tompony zao rehetrarehetra zao, celui qui est la source de toute chose. Zay fotsiny ange dia mampiova. Fa raha vao ohatra ka hoe vao mifo ianao dia efa inona moa zany zany teny amin'ireo za nandritra ny fotoana na za tampasteur raha mianatra an'izany mila zavatra volena, zavatra ataonao androany le izy dia mety rapitso anao dia ratirapena. Manana teo ordre du jour journalier. Efa soratana hoe zao no ataoko androany dia efa soratako indraindray ary indra vao misy miantso dia efa misaoty indray le izy. Misy ordre du jour semaine, misy ny programme amin'ny fiangonana ohatran'izao. Dia iny jerena dia mila novana mihitsy le izy vao mifo, vao matsiaro dia efa misaotra an'Andriamanitra. Zay hoe misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Misaotra anao Andriamanitra fa velonaina. Misaotra anao Andriamanitra fa
mbola afaka mitsangana zay no anomboana azy zay fa atao aneriana zany ndray tsy miteny hoe ario ny téléphone portable na aza mijery an'ireny tsy zany mihitsy fa rehefa avy eo afa ny fijery an'ireny rehefa avy ny fampiresaka tamin'le Andriamanitra le souffle le créateur de toutes choses le hoe loharano tovozy tsy ritra ino anomboana azy dia rehefa ino anomboana azy dia mipetrapetraka dalodalo ny zavatra rehetra le ao atao daholo any reny ary fantatra Andriamanitra ankereny le souci-tsika fa raha vao le souci zany dia inona no hohanina inona no sotroina inona no tafiana ahoana zao ny zanaka ahoana zao ny ohatran'izao izy amintsika tsy manana an'izany mandainga zay tsy manana an'izany fa ny lakile an'izy dia zao hoe atomboy miresaka amin'le Andriamanitra fo mangiran-jatsy misy ny sasany hoe vao maraina vao mifo dia indro Andriamato tsy sakafo ambava fo fantatranareo ny inona nataony deglo ny azy zay glo fa ny atsika ny indray eo dia eo amin'ny Facebook eo dia eo amin'ny Temu eo dia eo amin'ny chaîne eo dia eo amin'ny VP eo dia eo mialatsiny amin'izay voatonina eo sao dia indray mieritrehitra hoe za indray mitenenina an'izany tsy manina atao VP ataovy tsy manina showroom ataovy tsy rehetrarehetra fa atomboy ary culture c'est quelque chose qu'on doit mettre en place tous les jours ary zay ny conseil pour l'apostolé atomboy amin'izay vao maraina dia tena raiso mihitsy Andriamanitra te hifandray aminao zany inge ataontsika raha andeha ho any Paris-nareo andray fiarandalam-by train dia tonga dia no anatin'ny saintsika hoe za le any amin'le train misy prise je vais connecter je vais charger mon téléphone vao mandeha kely tsika na manofa trano na Airbnb na any amin'ny toerana anankiray dia est-ce que ça capte est-ce qu'il y a la connexion est-ce qu'il y a le wifi on fait tous les jours mais est-ce qu'on fait pareil avec le Seigneur est-ce que je suis branché continuellement avec lui c'est ça qui fait la différence c'est ça le secret du bonheur zavatra ataontsika vao mandeha vao any amin'ny toerana et ça capte pas tsisy connexion, tsisy réseau, tsisy ninine. On veut être connecté avec tous les objets connectés. Montre connectée, tout est connecté, sauf un seul. Les sources rehetra adalany antsika zareo za koa fa izy nareo tsy izy connecté amin'ny zavatra rehetrarehetra tsika hyper connecté on vit dans une société hyper connecté sauf le anankiray le tena hoe il faut qu'on soit connecté en permanence satria ao marary ianao izy ny manasitrana anao manana olana anao izy namorona an'izao rehetra zao ohatra zao alao amin'izao advent zao ovana ndray ny fijery hoe zay vao mangirandra vao maraina vao mifo dia ino raha matora petso na Andriamato hoe dia ibranché amin'Andriamanitra satria tsotrany c'est la méthode smart simple mesurable réalisable et on peut évaluer dans le temps hoe andramako aloha raha pitso ka raha vitako mihinany tsy anohizako azy raha afaka pitso ainsi de suite zay le izy zay tsotra le soratra masina ny olona rehetrarehetra tsisy mihitsy tsy afaka ilaza hoe za tsy manao an'izany ny proof la preuve hitantsika eo amin'ny filazantsara zay nyvakina teo tonga nanatina ny jaona mpanao batisa dolidoly ny vahoaka rehetrarehetra ny mpamorehetra ny miaramila dia samy miteny dolidoly firy le vaky teny teo Luka toko fa firy moa izy teo ry zareo Luc 3, 10, 18 misaotra mijerentsika le izy dia zao reo olona rehetrarehetra reo dia olona manan-katao olona zafady olona manany maizy azy eo amin'ny fiarahamonina olona le irin'ny olona fa tsy le maniry olona
dia luka ve izy teo luka 3 18 azafady any amin'ny 10 no mijery fa tsy any amin'ny 3 dia ireo a tonga teo izy rehetrarehetra ataka amin'ny teny malagasy ndrasy hoe tonga zany izy ireo dia hoe que devons nous faire ohatratsika rehetrarehetra hoe vahoaka maro be matsiaro ireo zany ty raha reo mpamoretra zany manambolana izy zany miaramila zany manan-kery ane zany fa zao misy tsy mety misy tsy ampy il manque quelque chose dans ma vie ary zay ny teny Blaise Pascal hoe en l'homme, en chaque homme au sens générique du terme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu seul peut le combler, ce vide. Misy fahabangany amin'ny fiainantsika eo. Tsy misy afa-tsy Andriamanitra rery ihany no mameno azy. Ary porofo reo olona vahoaka marobe reo tonga teo amin'ny jaona mpanao batise. Inona no ataonay? Tovy ny teniny, inona no ataonay? Ary ny filaharany mahagaga, ny tomboka tamin'ny vahoaka aloha le izy anonyme tsisy anarana satria mazanontsika miafina ao ambadisy ny olona zao no tenin'ny olona asinareo fa mba manao an'izany zany aka zao no tenin'ny olona iafenana ny olona efanana ny vahoaka tsy te hiseho dia tonga izy a manatona inona no ataonay dia ny teniny jaona mpanao batisa zany hoe izy tsy miteny hoe nareo mpamoretra miova asa dana manao asa ohatra zao fa zao ndray no mampidibola na miaramila andana indray manao an'izao tsy niteny mihitsy izy hoe miova asa il a pas demandé à ces gens-là de changer de métier tsotra ny teniny que devons-nous faire il leur répondit celui qui a 2 chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger doit partager. Ça, c'est la joie du partage. Tsisy resaka joie amin'ny ovaky teny io fa hita amin'le rehefa vakianao le izy dia aika izany le izy rehefa nahazo maimai-poana tao amin'Andriamanitra dia mahay manome maimai-poana tsy mifinkitra raha voantsika zay ny teanangona zaho anatin'izay teanangona fa tsy mizara mihitsy tsisy fifaliana zay tsotra za dia azo misy raha teo anahy fa tsy mba mieritritra mihitsy manana ntia iza reny no eo manodidina ana fantatra hoe mahasoa azy ty c'est les joies de partager mety mahasoa ny ranona angamanyity dia zaraina manana akanjo roa lobaka roa dia meo zay tsy manana tsika nge tsy mandeha lavitra fianakaviana mpanolo namana eny mandeha amin'ny arabe matory amin'ny tany amin'ny andro mangatsika hoe mangatsika ireo ny atsika hoa zaho anatiny mino aho fa nareo ohatran'izany ny olana indraindray dia hoe kiraro marron ve no anaovaka androany sa le noir le botte ve sa le zao nefa manodidina atsika misy olona tena hoe tsy mikiraro tsy culpabiliser fa nananaovana zany fa entina mieritreritra zay manakanina dia aoka mba hanao izany koa celui qui a de quoi manger doit partager misy olona ny tena tsy mihinany nohaniny anio a tadiaviny rapitso iviva à crédit tsy hoe ny anina anio tadiavina anio dia mandeha aloha dia mahita dia hoanina zany ny voromanidina tsy mba mamafy reny na mamboly fa ny hoanina anio a tadiavina rapitso à crédit vivre à crédit zay ny sakafo ny vatana fa zay mahatonga ny fiangonana hoe tena manao lahara-pahamena satria misy sakafo hoe tsy ny mofo ihany no iainan'ny olona fa ny teny rehetra le mamelona zay le tontolo rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao ne ny fahotana dia mitotongany zavatra le mamelona atao ahilikilika fa le zavatra mamono a no atao zay ny vokatry ny fahotana zay ny tongilana le izy
dia le teny zay mahatonga hoe ny filazany fiangonany eto dia miezaka mihitsy mametraka an'izany tena hoe amin'ny lahara-pamena ahatonga ny olona anana iainana le teny fiainana le mamelombelona ny nofo rehetra fa tsika ve mizara izany na mihinana izany tonga indray ny collecteur d'impôt reo le collabo reo izy a ndromanina ny manjaka reo zany sady complice romanina ny tompony fahefana dia ampiasan'ireo collecteur d'impôt reo zany sady aka lehetra dia izy tsy vitany hoe maka lehetra ihany fa mbola andrombinana eny ataon'ny malagasy manao didy antsy le didy antsy dia misy eto a dia mbola angalana kely any atao any aposy aloha hoe tsy tia ny fanjakana ny Rome fa tia ana dia izy ny manana ny fahefana dia raha tokony ho 5 € dia ataony 10 € zay ataony hoe tsisy afaka miteny tanao ny olona manao an'izany dia izao misy fahabangana ho aminy eo fa nieritreretiny hoe rehefa mahazo vola izy manao didy antsy izy dia feno le banky zay ngely izy dia any izy manao dia jereny efa azo le izy dia ohatrany tsy misy zavatra tsy miady ihany ao akeka eto dia jaona mpanao batisa ny teny tany inona mba ataonay collecteur d'impôt zay ny zavatra nyteneniny teo dia ny valiny jeretiko amin'ny teny malagasy dia izao tonga koa ny mpamoretra na ny tany hoe inona koa mba ataonay tsapanay fa misy fahabangana ny fiainanay dia hoe mpampianatro ary hoy izy taminy aza mampandoha mihoatra noho izay notendrena alainareo mionona misahaza tsika te anana manana folo te anana zato hanana zato te mpanarivo dia eo le izy tsy mety fifaliana mihitsy tonga koa ny miaramila indray zany le manana kery sakoa mba tsy hoe tena grady miakatra ihany misy firenena moa dia miakatra maly izy caporal dia rafakapitso izy général tsy fantatra hoe taiza izy nanonjy école de guerre taiza naotran'izao fa tonga dia miakatra ny grady fady miakatra ny grady fa bangabanga foana vo mainka ararakaraky ny karany mitatra ihany le fahabangana inona kosa ny mba ataonay dia hoy izy taminy aza mitoto foana amin'ny olona ary aza miampangalainga ary aza mianiana ary mianiana amin'ny karamanareo io ny karamanareo dia mianana tsy le izy te hitady foana dia mitady fomba foana azahoana vola dia tout est marchandable dia izay ny lazaina hoe mahitahita za malala olona za manana olona ohatran'izao dia avadika vola iny meo ahako fa vidy io zany ny olona miteraka fahabangana ary amin'izao advent zao dia zany ny tiany tompo mandeha ny fotoana andiniantsika tena sy hahafahantsika mamitrana indray raha tokony havitrana na manavao indray ny fanolora tenantsika eo amin'ny tompo hoe le Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ny tonga eo amin'ny fiainantsika ary te anova ny fiainantsika izy zany hoe fibebahana na fifonana zany dia tsy maintsy misy fiatraikany eny amin'ny atao zay no mahatonga andreto hoe inona no ataonay dia zay izy tsy nyteny hoe miova asinareo fanjatra ataony il n'a pas demandé de faire quelque chose mais de défaire manana akanjo roa ianao meo aza tia tena aza ianao ny lasa Andriamanitra mantsy hoe sy azo io ny tiako zay ny ano ataoko niza faly niza tsy faly tsy zany aza mampiasa hery satria manana hery raha mpianakaviana dia zany dady zany mampidibola zany manao ohatr'izao manana fahefana iny eo na fenga zany manana fahefana dia zao zay aloha no ataoko satria zany eo amin'ny toera lava fa amin'izao advent zao dia zao mitaona antsika ny tompo andiny tena ary anokatra ny varavarany fotsika andray lay hanitokana manome le fifaliana tsy azon'izao tontolo izao omena satria tsy hitany na fantana fa omeny maimay dia ho sanatria retsika ho diso hoe azotsika dalodalo ny zavatra rehetrarehetra fa le tena izy tsy azotsika
avy eo a le zavatra ataontsika tadiavintsika reny mipetrapetraka amin'ny tenany daholo rehefa fatantsika ny tena juste valeur ny aika ity zavatra ty nataoko taty rehefa kay tsy any le izy fa eto ary ty zavatra ty kay eto rehefa le fototra no mipetraka tsara. Une fois le fondement est bien posé, on peut construire. Et c'est ça qui donne la joie. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, mialatsiny fa tsy maro lava kely fa raha ny tokony ho lazaina za bebetsaka nefa tsy any amin'ny fahabetsahany zavatra lazaina no tena tanjona fa hoe le ahafahantsika mandiny tena amin'izao ady vainto zao hoe inona tokoa no ny tena fototry ny fiainako, fototry ny fifaliako. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny dera sy ny anjara ny voninahitra. Amen.
zay irany atokopira zay koa no mitondratsika amin'ny fanekempinoana dia eo ampitsanganana no anaovantsika izany. Mino an'Andriamanitra raitsy koa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiava, Andriamanitra dia manjafatra telo indrindra tao mandrakizay. Andriamanitra dia izay fitiavana itsika fa fony mbola manota isika dia maty amin'ny Jesy Kristy. Minoa Jesy Kristy zanalahy tokataontsika ao, tonga izy hitady sy manjony very. Izy no lalana sy fahamarinana ny fiainana. Izy dia tsy miombo maty sy eo ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaova-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fanesena izay ety mandresa izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Petratsika tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny lalabe ilana izao. Dia mbola amin'ny fifaliana trany no iarabanantsika amin'izao alahady fa 5 ny volana Desambra 2024 izao alahady fahatelo amin'ny advento. Miarahaba ihany koa ireo rehetra izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra isan-karazany. Ho aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra ny pasteur Jean-Laurent isika mitarika antsika tamin'ny fanompoam-pivavahana ary ihany koa mitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika androany. Dia misaotra ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Raha misy kosa no sampany androany tonga miara-mivavaka eto dia iangaviana mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Tsy misy ny vahiny androany dia mitohy hatrany zany ny fandahatonantsika. Apatsahivina hatrany sika fa ny fiangonana dia manomboka amin'ny 10 sasany toy ny mahazatra. Misy ny fampitanaizany amin'ny tambazotra ary misy ny traduction simultanée ho an'ireo izay manaraka izany amin'ny teny frantsay pour les francophones. Donc il y a une traduction simultanée. Ny fanadiovana sy ny liturgie kosa amin'ny herinandro manaraka zany dia anjaran'ny sekoly alahady. Ny catéchumène, ny mpazapa Bible, ny sekoly alahady dia miditra amin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra manomboka miverina indray sika amin'ny 15 volana janoary. Ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro kosa dia fahitantsika eo amin'ny fafana. Samy mba mijery izany sika ary mitadidiny sy manatanteraka arak'izay azontsika atao. Ireto avy kosa ny daty tsara ho tadidy. Ny 21 ny volana Desambra dia STK Krismasy. Ny 22 ny volana Desambra fankalazana ny Noely sekoly alahady ary aorian'izay kosa dia misy ny fandraisana ireo mpiangona vaovao izay mbola tsy noraisina tamin'ny fomba ofisialy raha izay nilazantsika azy nandritra ny taona 2024 sy 2024 ka aorian'ny fanompoam-pivavahana ny 20 Desambra no antanterahana izany ao amin'ny salle Bethléem ao ambany. Efa mahafantatra izany ihany koa izy ireo raha sendra tsy voaraintsika ny fiantsoana dia aza misalasala midina ao amin'ny salle Bethléem zany rehefa vita ny fanompoam-pivavahana ny 22 volana Desambra. Ny 24 volana Desambra veillée de Noël manomboka amin'ny 19h zany ny fotoana dia miomana ho amin'izany isika rehetra.
ny 5 volana desambra fankalazana ny noely manomboka amin'ny 10 ora ny vanim-pivavahana ary misy ny fandraisana fanasany tompo amin'io. Ny 7 volana desambra dia alahadin'ny fianakaviana sy ny zanaka ampielezana. Mariana ihany koa fa ny 15 ny noely zany a sy ny 31 desambra dia misy ny fiara amin'ny sakafo izay ho an'izay maniry izany. Misy ny fisoratana anarana efa aparitaka amintsika dia aza misalaka ny fisoratana anarana dia azontsika atao azafady ny miantso any Tatizo na i Diantra na i Tonton Alain na koa ny Brao zany mety hitantsika ny laharana andraisana azo iatsona azy ireo. Mangataka an'izy ireo hitsangana mba ho fantatry ny olona izay sendra tsy mahalala azafady tompoko. Ireo zany no azontsika atonina Tonton Alain tsy eo ry fa azafady satria lasa voaka kely izy zafady fa ireo zany azontsika atonina na ny Brao saotra tompoko. Ny vaovao anatiny filazana manjo fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao Jehova Tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra ho Salamo 7:20 Rabe Arsoa Ery Andrimampianina sy Manakasina ary ny zanany dia namoy ny rainy raibeny Rabe Arsoa Martin ny zoma fa 9 ny volana desambra tany an-Tandrazana. Ny fandevenana dia ho tanterahana anio alahady fa 15 volana desambra any an-Tandrazana ihany dia mitondra mbavaka ny fianakaviana isika. Efa niady tsara aho na tanteraka ny fiazakazahako aho nitahiry ny finoana aho Timoty 2:7 raha miandro soa Jesy Naina ary ny zanany dia namoy ny anabavy ny Randriana Arivelo Janety tamin'ny 9 ny volana septambra raha tsy diso ny fampahirezana sy fitondranam-bavaka ny fianakaviana dia ho tanterahana anio zany aorian'ny rakitra dia efa miomanao amin'izany isika rehetra. Vaovao avy amin'ny sampana 8 aorian'izao filazandrara izao dia izy fandraisana fitenenana ho ataon'ny solotena avy amin'ny sampana 9. Ny 17 ny volana Jona 2024 kosa no tanterahantsika ny fanokanana izao trano fiangonana izao na dedikasy izany ka efa nisy ny fivoriana voalohany izay nitanteran'ireo olona izay miditra tao anatin'ny komision zany androany dia misy indray ny fivoriana aorian'izao fanompoam-pivavahana izao manentana ihany koa ho an'izay mbola maniry hiditra ao anatin'izany komision ho amin'ny fanokanana ny fiangonana izany zany fa misy ny fivoriana aorian'ny fanompoam-pivavahana. Ny collecte de boîte de Noël izay karakarain'ny Teen Events miaraka amin'ny association Se Gèle Dehors dia mbola mitohy androany no fotoana farany andraisana izany. Efa nisy ny fanentanana alahady vitsivitsy zay ery aoriana ery zany afaka ametrahantsika izay boîte efa nomanitsika. Avy amin'ny 13e Mada association d'entraide et sociale ny permanence médicale sy ny assistante sociale dia mitohy hatrany isaky ny sabotsy voalohany amin'ny volana ka ny fotoanantsika manaraka dia ny 4 ny volana janoary. Misy ihany koa an'ireo izay mila manao vaksiny misy ny fanaovana izany miaraka amin'ny Taty Olga Rafanoarana dia aza misalasala misoratra anarana ny amin'izany rehetra izany. Ny karate kosa dia isaky ny sabotsy hariva amin'ny 5 ora miaraka amin'ny Monsieur Augustin.
ny rakitra izay voaray tamin'ny heriny an'io zany a izay alahady ny fitandremana. Misy ny rakitra ho an'ny trano 440 € 60 centimes, misy ihany koa ny voaloam-bokatra 510 € araka izany. Ampatsahivina trano kosa isika zany fa misy ny rakitra roa izay ho an'ny fonctionnement de l'église sy ny ho an'ny ezaka trano, dia misy ny paiement par carte bancaire na par téléphone izay azontsika atao ery aoriana, ny PayPal ho an'izay manaraka amin'ny tambazotra, ary ny virement bancaire ho an'ireo izay manana ny compte bancaire ny fiangonana. Ny banque alimentaire koa dia misokatra trany ho an'ireo izay mila izany, ary zany dia hitantsika ao amin'ny salle Carmel. Ho an'izay tsy mahita izany dia azo atao ny manatona ny tompona andraikitra. Ireo izay afaka manoana izany kosa dia entanina trany araka izay doroteny nambara tamintsika androany, mahafaly ny mizara dia entanina isika mba hizara izany fifaliana izany ho an'ireo izay namatsika mila izany. Amaranantsika azy dia efa nataony Ray aman-dreny mpitandrina teny aloha ny momba ny fianaran-kiran'ny fiangonana izay isaky ny alahady maraina amin'ny 10 dia aza misalasala fa amin'ny 10 ny fotoanantsika zany mianatra irisika, dia zany iraintsika rehefa fotoana ny alahady. Mahakasika izany indrindra dia indrindra misy horonan-tsary kely hozaraina amintsika. Araka izay hitantsika izay zany dia manentana antsika mba ho avy anatrira, fa hitantsika fa tena mahafinaritra rehefa miray feo ny fiangonana manontolo miaraka mihira miberan'ny tompo. Amaranantsika izay indray ary izay mamaranana ny raharahan'ny fiangonana androany, dia aoka isika hitondra mbavaka hatrany izany asa rehetra izay miandry antsika izany, dia mirary ranotrosoa eo ambany fitatana amin'ny tompo ary n'Andriamanitra irery aminy voninahitra. Bonjour à tous, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous remercier par rapport à des bus Sapan qui a déroulé il y a 3 semaines de cela. Et du coup j'ai un verset pour exprimer ces remerciements qui ne vient pas que de moi mais du groupe, qui se trouve dans Philippiens chapitre 1 du verset 3 à 5. Qui dit au nom de Jésus, « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous dans toutes mes prières pour vous tous. Je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant.
Et ce verset-là, il y a un contexte par rapport à Paul qui, du coup, remercie les personnes de Philippe. Et de la même manière, nous vous remercions pour votre présence, parce que du coup, si on peut faire tous ces projets-là, mais si vous n'êtes pas là, ben, au final, il y a le message, on ne peut pas le transmettre. Et comme vous le savez aussi, c'est un moyen qui nous permet de financer nos projets dans chaque Saint-Pan. Et du coup, grâce à votre présence, on a pu avoir, on peut combler nos besoins, quoi. Et voilà, nous tenons à vous remercier pour ça. Et je vous invite à la prière aussi. Prions. Merci Seigneur pour cette église que tu nous donnes. Merci car tu l'as béni. Et nous te demandons pardon pour les fautes que nous pouvons commettre. Et on te demande aussi de bénir ces personnes qui s'investissent pour toi, pour cette église, et que tu puisses les aider aussi dans leur vie. Et nous remettons entre tes mains nos futurs projets, nos peurs aussi, Seigneur, nos inquiétudes, et que tu puisses nous aider à travailler ensemble, à être unis à toi. En t'en lance cette prière. Amen. Mialatsiny fa nisy adiny kely ao aorian'ny fanompoam-pivavahana satria alahady fahatelo androany dia misy ny asa sy fampahirezana izay maniry hanatrika izany. Misaotra Tompo. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour notre Église. Depuis le début, tu as répondu à nos prières et tu nous as conduits à l'Église via l'art. Merci car par ta grâce, nous avons accompli l'impossible. Des rénovations et des améliorations ont pu être effectuées et tous les jours, tu nous animes pour qu'à l'unisson, nous continuions à bâtir ton Église. Encore hier, tu nous as permis de te louer lors du Ezaka Cham. Merci Seigneur Jésus. Nous avons encore beaucoup à faire. Nous remettons entre tes mains les multiples travaux et les objectifs à atteindre. Notre projet commun, une église ouverte, accueillante, répondant à bonne nouvelle. Une église verte, respectueuse de l'environnement et de l'entourage. Nous t'implorons, accorde-nous toujours de la force et de la motivation. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sotika dia miroso amin'ny famangina Allez, je vais pencher là. Vous avez fait pratiquer ici, c'est pas grave. La déroute, c'est pour faire votre compétition. Surtout quand on a fini, nous aurons ton temps pour embarrer mandibule ton fiangonana. Ka izara tantara-vavolombelona ny trano ka hitandraza rehefa avy nahazo an'ity trano ity tsika dia mamela anareo hitantara kely izy fa fohy dia fohy ilay izy taona vitsivitsy nandalo teto amintsika sotelana fikambanana kristiana anankiray miaraka tamin'ny vadiny etany la Frantsa dia nandalo teto amintsika izy dia nanao fampianarana taobrina azy atsika
dia tamin'izany fotoana zany dia tantarentsika azy mo ataon'ny komity ny mpanompinareo tamin'izany dia nytantaraina amin'ny pastera sy komity tao hoe manana viny zay viditrano mahafinaritra zany tena zay natamin'ny tao fa hoe manomboka amin'ny pesy jaune ny fandeha ny zavatra io zao mahafinaritra dia entina mavatra zany taona vitsivitsy fateoriana indray dia misy valana tsy anoho ny anarana fantatrareo tonga koa izy mivaty nandala dia nanao fampianarana koa bogriny aho dia mbola mety nandresahana taminy keo dia vinatsika hoe vitrano zay mahafinaritra zany fa ny tiako horesahana atsika dia titranga anankiray ty io fikambanan'io a dia manana fivorinysaky ny laroby ary misy fampianarana amin'ny fialohana ray Antananarivo natoandro dia misy tena isaky ny fivoriny zany dia misy tena ny mifandray amin'ny fianakaviana moa ny tena amin'izany dia inandray zany ny tena atao izao ny tena atao mahafinaritra zao ny tena atao fandray laroby ireo olona dia zao ny zavatra mitranga inona ny tena atao zany fiangonana fa ny lalina hoe izy le anabavy dia zao nandeha tsara le fampianarana atao mpivoana izy dia nanokatra parentezy le nitarika hoe tsy haiko ny tsy fatarantsika ty zavatra anankiray mitranga ty tany atsimo ny frantsa fa taona vitivity zay dia nisy fiangonana tany atsimo ny frantsa manana vina vitisana ary ankehitriny tateraka azo mitrano teraka moa zany toko asa raha tsapatsika lanjana zany teraka zany fa le afatra vina nentiny izy efatra minadanan-kany zany dia tonga tao amin'le fitiavana sorana ny toko zany ny tiako lazay ray dia zao asonareo fa ndraindray ohatrany tsy tonga saina ndraindray ohatrany manontantena amitokotranokory a dia ohatrany sopilaniny des fois miaratsiny asonareo ngamba tsy nareo zany azio asana nytaona fa ohatrany soplana efa tonga say tokotrano ka zay ny tiako tarihana saitsika toko ty trano ty dia fahasoavana ny amin'Andriamanitra taony finotsika zavatra lehibe zany isorana amin'ny toko zany fa mbola misy asa betsaka ny andratsika manetana misy fanetana tokony betsaka tao maro be dehibe ny asa hatramin'ny maty natao na mitamaso ny tsy hitamaso zany dia mbola voninahitra Andriamanitra zany mano zao dia nisy rahalahy zany kapelezana izay mitondra teto amin'ity fiangonana ity mety asy izy naona tsy eo fandresika taminay mivady izy tao pisakafoanana maro dia izy ahoana taontaon fa tena koavany ty trano tia fa ahoana nataonareo dia tsotra ny navady la misy l'Andriamanitra zavatra lehibe zany toko dia mamela anareo raha iteniny misentopokony indray hoe mamela aza matoritory aza manofinofitsika za dia nandray matoritory sy manofinofy fa mifo dia mahatsiary hoe osany aty trano ty anao ty trano ty atytsika ty trano ty alleloia amenina misaotra anao Jesosy io amarana koa an'ilay izy dia tsy mora tsy mora zany hoe manana trano propriété zany tsy mora zany dia mangataka ny fanyamason'Andriamanitra anafy atsika tsy raha raina amboroana ny komity ty epistely voalohany soratany Petera toko fahatelo ty andinin'ny vavaka hatramin'ny fasivy manao hoe amenana ny toko farany miraisa saina ianao rehetra ka miara ory mifankatiava tahaky ny pralahy mifamindra fo manetry tena tsy mamana ratsy ny ratsy mafanaratsiana ny fanaratsiana fa aoka isotra kosa satria amin'izany ny antsoina nareo mba andova fitahina fa nizaniza maniry fiainana sy tahita ampisoa oka izy ary ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy teny fitaka amen zavatra tahaka aminareo andaso disakaso satria zay tena raso zavatra tahaka aminareo ankehitriny dia manaraka amin'ny YouTube betsaka amin'ny fihavanareo
mangataka nareo ahitsanana dia iteraka toko fa tena zavatra lehibe le teraka nataony antsika tany soka toko teo andriamanitra reny voninahitra amen. Don Gérard tsika n'izay fijoana vavolombelona zay fa tena marina tokoa zany ndraindray tsika tsy réaliser ny fahasoavana nataon'Andriamanitra nefa tena tsy takatry ny saina. Izao araka ny nambara teny am-piandohana dia misy fianakaviana misy havatsika mitona-paoriana volana vitsivitsy lasa zay dia anio voatondro amangina manjody angatahana ny komity sy ny olona vo avy ety amin'loana zany anao ny famangina dia ny fianakaviana moa ety amin'loana raha teo ndao ary toko. Niakavatsika mba hiaritsangana tompoko. Ry izy mianakavy manoloana ny fahoriana izay nitona tamin'ny fianakavianareo ny alakamisy 7 septambra 2024 dia lasa any amin'ny tompo-andriamantsika ny tompoko vavy Randrianarivelo Claire Janine izay tsy iza fa anabaviny tonton Roger Miandrosoa izay fantatsika fa efa taona maro no filompanampy teto anivon'ny fiangonana. Manoana izany dia mahatsiaro zareo ny fiangonana fa misy ny adidy izay mbola tsy vita ary mony amin'izany indrindra no hitsangananay fiangonana manontolo ny komity izay tarihan'ny mpitandrina sy ny filompanampy manatrika etono dia sanatria tsy hitondra amendro fendro sanatria na koa amofotamandry na anokatra indray ny fery izay efa nitombona fa kosa aneo tanteraka ny firalahintsika ao amin'ny tompo ka dia aneo fiaraha-miory ary hitondra fianamafy ny teny fampaherezana ho anareo. Eny izy mianakavy fandalovana tokoa ny ty fiainana ity ary tsika rehetra zao dia mpivahiny ihany kanefa manoloanan'izany dia sotran'Andriamanitra isika satria manana antoka ny kristianina noho ny fikasan'Andriamanitra izay nambara araka ny soratra masina. Indrindra mantsy ny Paoly apôstôly ao amin'ny Tesalonianina voalohany 4:17-20 manao hoe fa tiana hifantatrareo rahalahy ny marina ny momba ny lodimantry mba tsy hahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa inotsika fa Jesosy
izay efa maty sady efa nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay eo an'ilany iray dia toy izany ihany koa ireo efa lodimandry hitondran'Andriamanitra azo indray miaraka velona miaraka amin'i Jesosy Tompo Kristy tompontsika. Dia izany teny mitondra fanantenana sy fahamarinana izany no adidy hoentin'ny fiangonana mampitraka mitondra fanantenana ho anareo manoloana ny zavatra miseho, satria araka izany dia mbola isy ny fotoana indray izay mbola ionantsika ireny rehetra lodimandry tao amin'ny tompo eny amin'ny fotoana izay hiverenany. Koa dia mitondra ny fampiononana feno anareo ary mijery ny teny izay napetraka reo teo amin'ny faire-part dia mahavariana sady mame fanantenana koa anay satria teny izay mitondra marakitra fanantenana hoy nareo atao hoe efa niady tsara aho ary efa nitazona ny finoana aho dia teny maneho finoana, teny maneho vavolombelona azona iantoka fa hitomboko vavy izay mpanompon'Andriamanitra dia nanankina ny fiainany tokoa tamin'ny tompo ary niandrandra mandrakariva ny fiavian'ny tompo nanompo azy ary mahafaly ho iaho manoloana ny zavatra mampalahelo satria ny izany fifaliana izany araka nambara teo dia zava-miafy ny fahafatesana atolotr'Andriamanitra ny zanany dia mampahery ny fiangonana koa izany teny izay napetraka reo izany tompoko dia mifampaheritsika ary miara-miandrandra ny fanantenana amin'ny avian'ny tompo isika menakavy dia mahaiza mihina tompoko. Manaraka izany dia amin'ny fotoana toy itony dia misy ny adidy izay tsy maintsy tontolo saina ary manoloana an'izany dia matsiaro ny fiangonana fanatsimbolana tanteraka izany ka dia fotoana izao mba ahafahany tsiraray avy ahafahany rehetra mba mitondra izay zaka ny tanana hoentina araka ny teny tompo hoe mifampitondra azy mavesatra ary indrindra koa anehoantsika ny famiraiki-po amin'ny fihavanana malagasy sika sy ny firaisan-kina izay sotoavana tsara ihany koa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Koa dia araka izany dia mba misy kely izay voarambony tanana atolotry ny fiangonana ho anareo. Dia aza misosoka alahelo-tsy ny tompoko ary eto am-pamaranana raha sitraka anao dia misy mpanompon'Andriamanitra hitondra antsika mambavaka. Vavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy tompo mpamonjy tianay tokoa ianao. Ankehitriny dia misaotra anao ny amin'izao fotoana ahafahanay mifampahery amin'ito ankohonana ireto ao anatin'ny famonjana hava-malala. Misaotra anao izay fa ny teninao dia mampianatra anay fa tsy miankina amin'ny zavatra hitan'ny masonay ny fifalianay fa ianao Jesosy Kristy monina ao anatinay. Dia mangataka aminao izay ankehitriny hanome azy ireo izany fo matoky anao izany mitodika aminao na dia ao anatin'ny fahoriana aza dia hahatsapa fa ianao manatrika azy ireo feno amin'ny fotoana rehetra ary mitondra ho azy ireo ny fampaherezana, ny fampiononana ary ao aminao Jesosy Kristy ihany no iraketan'izany ianao ilay fananganana ny maty sy fiainana. Dia omeo azy ireo tompony hiaina sy hiverina amin'ny teninao fa na dia eo aza ny zavatra sarotra ny manahirana ny mampahorina dia mahatoky kosa ny teninao
ary tsy mamitaka ny teninao fa mitondra aina mitondra hery ho an'izay rehetra manaiky sy mankatoy izany dia omeo azy ireo ny fifaliana aminao Jesosy Tompo ary atao fitsapany mandrakariva fa ianao efa nandresy izao tontolo izao dia misaotra anao izahay satria afaka mametraka azy ireo mpelantananao satria didinao izy ireo zanakao dia anjaranao Jesosy Tompo ny miay azy ireo ary manome azy ireo mitoky sy fanantenana fa tsy mba homenatra izy rehetra matoky anao dia minaranao Jesosy Kristy tianay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Itoko magarana dia homariky ny fiarantsika manio izany fiarahamonina izany dia samy anangana ny tanany ankavanantsika itoko. Misaotra indrindra itoko afaka miaraka mipetraka isika. Tonga amin'ny fotoana anaovana ny rakim-pisaorantsika dia miradina rehefa sy dimanjato lehibe izany hafaliana no ataontsika.
hiaraka hivavaka isika. Dia mbola misaotra anao zahay tompo malala, nomenao tombonandro nahafahanay ny mombavaka ka midera sy nankalaza ny anaranao masina. Misaotra anao zahay no miteny mamy soratra masina, teny fiainana entinay hatrehana ny herinandro vaovao. Ianao anie hanotrina anay lalandava eo amin'ny fiainanay. Ankinay aminao izay asa rehetra sy andraikitray mbola sahanina na eto amin'ny fiangonana na ny ankoatra, satria be ny vokatra fa ny mpiasa ny vizy. Entany ny fonay mba ho azoto ilaza ny filazantsara. Matsiaro namanay mandalo fampitao-tsarotra izahay, ireo dona Paolina, mitanao aminao zahay, omeo hery sy fiadanam-po izy ireo, ka ianao anie mba azy ireo amin'ny agatrehany ka andresatrany izy. Mivavaka ho an'i Madagasikara tanindrazanay zahay, izay avy nandia fifidianana, apetraka eo am-pilatananao ny valin'izany, ary koa no avy malagasy tsirairay, talio ny tanindrazanay. Mivavaka ho an'i La France koa izahay, izay mandia fotoan-tsarotra, manjakay eto aminay mba hisy ny filaminana sy fiombonana eo ampitondra. Dia mbola maro ny etaitaponay, ka tabatray amin'ny vavaka felo nampianarinao, rainay izay any an-danitra. Mamasina ny anaranao, tonga ilay fanjakanao, atao anay ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Nomeo anay miozana na saza ho anay, ary mamelany elokay, tahaka ny amelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra ny amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa nao fanjakana sy hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana ny fotoana isika hitsangana handray ny tsodrano ao aoriana tsodrano dia ny antema fahadimy. Hitsangana isika raha isary ny tsodrano izay tononona ny anaran'ny tompo ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitsika raitsika izay efa tiatsika ka nanome atsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana. Izy anie no ampiorona sy ampionona ny fonareo sy ampahery anareo amin'ny asa tsara sy ny teny tsara rehetra. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite dans la foi, afin que nous soyons riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Buon
dimanche à toutes et à tous, rehefa be dia misy asa soantahirizana zay anasandratsika rehetra ireo zay tsy afaka kosa dia tsofina rano voaka somoramora.